Nihetrika aloha dia misy ary misy adidy lehibe mihitsy miandry amin'ny GDS amin'ny faritra atsimo Madagasikara ny province ny Fianarantsoa sy Toliara. Nihetrika raha toe-karena, dia nihetrika raha sosialy, dia nihetrika raha fanatanjahantena hita fa dia mbola marefo mihitsy any amin'ny faritra atsimo izay misy anay fa mbola horenareo miandalana eo ihany moa zany le programme fa nihetrika dia efa misy ary adidy lehibe miandry anay mihitsy zany eo any amin'ny faritra misy anay indrindra fa ny province Fianarantsoa sy Toliara. Nanomboka forona ny GDS? Ny GDS niforona nanomboka tamin'ny 17 janvier 2017. Mijoro zay zany ary fa mijoro ara-panjakana efa manana récépissé ara-dalàna isika zao. Hatreto aloha dia ny faritra atsimo Madagasikara no ijoronay fa nefa le zany kosa tsy masaka ny fiaraha-miasa amin'ny faritra hafa izay misy eto Madagasikara satria be dia be ny zany faritany Fianarantsoa sy Toliara koa mivelona ny amin'ny tany faritra hafa e. Donc misy fiaraha-miasa ary misy ny fifanampiana fanomezan-tanana. Zay ataonay atao fa ny fitaratra aloha dia ataonay aloha izy amin'ny faritra atsimo Madagasikara dia hoentinay koa amin'ny faritra izay mila anazy zay te hiara-iasa aminay. Zany akory tsy misakra fa zay te hiara-iasa aminay na faritra izy na faritra afaka mandray zay somatsara.